Ankafaliana tanteraka no hitsidiana ny tokantranonao amin'izao takarivan'ny zoma fatelo ny volana Mey izao tompoko lahy sy tompoko vavy manasanao hatrany moa anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ireto avy ary ny matoam-baovao antsika isongadina amin'ity anio ity. Tamin'ireo olona 10 nametraka ny antota taratasy dia raika amby efapolo tamin'izy ireo no niraisin'ny fitsarana manokana misana ny fifidianana na ny CES isan'izany moa ny filohan'ny tetezamita Andrinirina Rajoelina, ny amiraly Didier Ratsiraka ary Ramatoa Ravalomanana Lalao. Nisokatra tamin'ity androany ity kosa ny dinika fampihavanana izay notanterahany FFKM. Fotoanan'ny fanarenana sy ny fanatsarana izao fa tsy fotoana intsony entina anaovana torapo, io moa nambara ny filohan'ny FFKM Monseigneur Odon Razanak'olona. Nankalaza kosa ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety tamin'ity androany ity ny média en action pour la formation na MAF tany Antsirabe no nanatanterahana an'izany. Manasanao ary anaraka ny vaovao hatramin'ny farany ao anatin'ny politika moa isantarantsika izay fampahalalam-baovao izay. Namoaka ny listra ofisialy ny candidat ho filoham-pirenena ny fitsarana manokana amsana ny fividianana na ny CES tamin'ity androany ity teny amin'ny Foibe ny teny Ambohida raika amby efapolo no voatazana tamin'ireo 10 nametraka ary anisany tamin'izany ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina. Anisany tsy napozo maro fa isan'ireo candidat latsaka ho fidiana ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina ary tafiditra tao anatin'ny listra izay navoaka tamin'ny fomba ofisialy androany. Ankoatr'izay, tamin'ireo olona 10 nametraka ny antota taratasy dia raika amby efapolo tamin'izy ireo ihany niraisin'ny fitsarana manokana amsana ny fifidianana na ny CES dia Andriamatoa sy Ramatoa isany Ajo Hervelona Andreny Anarivelo, Lainirico Jean, Ratsiraka Iarovana Roland, Rabearso Roland Dieudonné Navaombe, Rajonarivelo Perrot Jocelyn, Jean-Louis Robertson Richard, Rabearso Sarah Georget, Rakoto Jean-Pierre, Rabetsarona Willy Sylvain, Rabemanatso Brigitte Yantanirina, Razafy Manazato Julien, Razafy Arsan Lazy, Vital Albert Camille, Monja Roindefo Zavitsimivalo, Randremampionna Joseph Martin, Rafalomanana Nirado, Ravalomanana Né, Rakoto Nirainy Lalao Arivelo, Cool Christophe Laurent Roger, Radzimson Rakoto Maharo, Jules Etienne Roland, Vounait Jean-Eugène, Ravalson Clément Zavsolo, Teindrazana Arivelo Alain, Radzonar Patrick Ratsimba, Les Ava Fleury, Rabarson, Ratsiraka Didier Ignace, Rakoto Malala Marcel Fleury, Douf Michael Bréchard, Ramedremanatso Taber, Noelson William, Rachimor Voniki, Faharo Ratsimbalson, Rasoul Voang, Roseline Nema, Rakoto Andrena Rina Fetson, Rachema William, Rasoul Sou Dolin, Rina Josephson, Raharmanana Venance Patrick, Tina Sou Freddy, Radavidson Andriamparana Benjamin, Razafindravay Edgar Marie Noé, ary Andrinirina Rajoelina. Ireo zany no voatazana ho candidat ho filoham-pirenena. Tsy nitazoma noho ny antony maro samihafa kosa ny antota taratasin'ireo siviavy dia tsy iza fa Rakoto Arjona Avitra Antsiva Avoko, Ramamonjy Arvola Sabine, Savaran Malala, Rakoto Fringa Richard Razafy, Rakoto Manana Andreniaina Franklin James, Narsan Stéphane, Mboyaza Zéphanie Tsimaneky, Rakoto Artiva Aina Simbola ary Antonine Dakana. Andrasana kosa ny famoahana ny endrika voalohany amin'ny bilitany tokana entina ampianarana ny vahoaka mpifidy.